misy olona eto amekitsiny, misy androm-panjakany eto amekitsiny, ary amiko tsisy antom-pisintsony ny androm-panjakany Antenimera, satria izao nanaovako an'izany. Nareo amin'ny Antenimera ireo solombavan'ny vahoaka, nareo no nanao ny lalàna, nareo no nandany any teti-bolam-panjakana voalohany, tsy haiko mo filazana azy loi de finance initiale. Nareo mbola nandany hoe tsy asiana rectification ilay izy, fa tadio tsara LFR tsy nilanianareo 2025 efa nety iny. Dia nandeha rehefa natanterahana an'ilay izy, fantatrareo ny fandehan'ireny zavatra rehetra, fantatrareo ny fandehan'ny vola sy ny fahaverezan'ny vola, mandainga ny nareo rehetra ao anatin'ny androm-panjakan'ny fahefanam-panao lalàna, mandainga nareo raha milaza fa tsy mahalala an'ireny fandaniam-bola rehetrarehetra teto amin'ny firenena, vola zarazarain'ireny. Fantatrareo tsara izany. Nareo teo tsy na tamin'ny taona 2024 rehefa talohan'izay rehetra, nefany izay no fomba fandaniana sy fizarazarana an'ity vola ity zany eo amin'ity fanjakana ity. Ny eo ny fahefanam-panatanteraka mazava ho azy, izy koa ny anisan'ny tompona andraikitra voalohany, satria zareo koa ny anisan'ny fampizarazarana ilay vola, fa ataontsika efa raha iny ilay fanjakana. Iny zany misy hoe nenjehantsika Ravatomanga, nenjehantsika Rajoelina, dia oke, tsy manala ny iny izy teo, ny andraikitra zareo mihitsy tena manana andraikitra lehibe izy anatin'io, fa tsy zareo rery. Fa za mieritreritra hoe nareo solombavam-bahoaka rehefa maheno an'ireny tatitra ireny, gaga aloha za mialatsiny ara-diso fa fietretako anazy tsy tao ny filohan'ny Antenimera-pirenena, tsy nanatrika an'ilay Cour des comptes, le rapportn'ny Cour des comptes izy. Ny filohan'ny mpanatanteraka ny tao, ny filohan'ny androm-panjakana amin'ny fitsarana moa zany mazava ho azy d'office izy zany, satria izy ary manao an'ilay tatitra amin'ny maha hoe Cour suprême anazy ao anatin'ny Cour suprême ny iny izy teo, ny Cour des comptes. Fa taiza ny filohan'ny Antenimera-pirenena, inona nandraikitra tokony raisinareo amin'ny zavatra ohatr'ireny? Amiko tsisy antony mihitsy, tsisy antom-pisintsony io Assemblée nationale io. Raha ohatra hoe misy tatitra ohatran'ireny hoe 1,7 ravitra ariary no vola voalaza, porofo mitohaka amin'ny tendany, misoratra, nanao enquête, nanao audit hoe izay ny vola nanjavina, tsy nanjavina, ratsy tantana, zarazaraina, natao tantely afa-drakotra, dia nareo nefa mbola eo foana ihany. Dia ohatrany hoe fait divers izy aminareo. Ty fanjakana ty zany lasa hoe ato ny fangalana vola. Zay le izy, zay te azo vola rehetra midira ao anatin'ny fanjakana io, na amin'ny endriny ahoana, na amin'ny toerana ahoana, na amin'ny androm-panjakana aiza midira ao fa afaka maka vola tsika ao, dia zarazaraintsika eo izay vola izay tiantsika anaovana anazy. Vola na entran'olona ny ireny, na vola ny trosaina fanampiana avy any ivelany ny zany rehetrarehetra zany nge etoana an'ireny vola ireny daholo. Zany hoe le vahoaka rehetrarehetra nge miantoka an'ireny, jereo fahatran'ilay vahoaka. Dia zavatra ohatran'ny hoe mandalo fotsiny hoe ay zany io zany le izy. Tena diso fanantenana be mihitsy mieritreritra zay io zany hitako voalohany indrindra aloha, dia io Assemblée nationale io hoe vahoana dia zary ve ty sarotiny amin'ny zavatra tsisy dikany, fa ahoana ary ohatrany tsisy, ohatrany hoe izy teo ny filohan'ny fanavaozana miteny mihitsy izy hoe tokony nahavitatsika zao reny vola ireny izy fa zay zany zavatra mitranga. Dia ahoana? Dia mijanona eo zany tsika. Dia toizantsika ihany ve zany ty lalao ty zany, mbola toizantsika ohatran'izao ihany. Amiko rehefa misy olona tsy mahatanteraka ny asany, na aiza, zany nampianarina anay sy nampianarina ny olona rehetrarehetra izay miasa ao anatina orinasa, ary mbola orinasa saripady ary ianareo satria fanjakana no entinareo. Rehefa olona tsy mahatanteraka ny asany zany, farafaharatsiny esorina. Dia amiko nareo solombavam-bahoaka ireo tsisy manana raison mihitsy nareo hierovana hoe milaza fa hoe tsy nahita an'ireny zavatra eny dia alao andehany fotsiny ireny zavatra eny. Non, diso zany. Fa tokony menatra ary nareo, tokony mametraka fialana nareo. Fantatray matsy ilay zavatra misy, tsy ataoko hoe fantatray fa ataoko hoe fantatra. Ny zava-misy ange dia zao fampiarana ilay androm-panjakana, satria tsy nanana
tsy nanana int izy teo légitimité sy légalité ve mifanatanteraka nandray le fitondrana dia nefa napetraka tao ihany ka nefa izy mananjo izy andravan'le antenimera ve dia sady matahotra koa nefa matahotra an'izay koa nefa ny antenimera koa afaka mananjo koa mifidy mandravan'le fanjakana mpanantanteraka ve dia ohatran'izay koa ny HCC ry andalina zay ngeny nataoko hoe misy mifampiarina reo androm-panjakana anankitelo ireo nefa reny ny zavatra mitranga raha izay faharoa ty resaka hoe raisaha zany tsy te hiditra amin'rehefa ampy le izy ohatran'ny hoe politika amin'ny rehefarehefa nefa rehefa ataoko ny fandiniana ohatran'ny famaninitsika manao politika amin'ny rehefarehefa fony tsy voazao nge zany efa nanomboka oviana nisy zany hoe mbola rajona hoe ay misy ohatran'ny hoe misy foana ny olona hoe tsy fantatra tsy ao anatin'le rafitra nefa manana fahefana mandidy maka vola manao an'izao ohatran'ny hoe tanana kavanan'ny olona rehetrarehetra zay ao anatin'ny fitondrana nisy ange zany Claudine nisy ange zao zany Raisa fantatsika daholo dia zao misy koa ange hoe Koufali Daya hitanao ohatran'ny hoe famanina ny eketsika za mantsy le atao hoe système politique averiko indray tsy averiko ampasahivo ny atao hoe rafitra misy hoe système daholo ny andikanany hoe rafitra fa tsy mitovy ny système politique sy ny régime politique zany zavatra resantsika zany hoe système politique régime politique mazava tsara ny Madagasikara zay tsy tiantsika eo kasihana dia le hoe misy le fahefana anankitelo ireo dia isa zava-misy zao zay le rafitra ara-politique zay fa le rafitra zay le régime politique fa le système politique misy an'ireny karazan'olona ireny atao hoe manao hoe lobbying na manao facilitateur na manao dia eketsika foana hoe tsy maintsy misy zany zavatra tsy maintsy misy ve reny karazan'olona ireny amin'ny fitondrana fa nahoana na manao mety izy na manao tsy mety amiko fanjakana masy mandidy raha ny tokony hoe tsy tokony misy karazan'olona ohatrany reny ao anatin'ny fanjakana le débat tsy tokony mipetraka akory hoe inona ny lazainy rahakoty na inona ny lazainy rahabe raha ohatra hoe rahakoty sy rahabe tsy mitsinina ao anatin'le fanjakana fa mena fahefana le rahakoty sy le rahabe tsy mitsinina ao anaty fanjakana satria ve mandamindamina mibizina n'izay manodidina eo sa satria tsy fantatry mihitsy fa maninona manaiky an'izany ny fitondrana hatramin'izay ka hatramin'izao zay mandisy fanantenana na manokana raha ohatra hoe tsisy an'izay ty fanjakana amin'izao ty ampo bon zay zany aloha izy aloha zany eo amin'izao dia tsy manino fa hoe vrai mbola misy ohatran'izany koa ke le izy mbola misy olona koa ke mamadika eo hoe manao an'izao na marina le izy na lainga le zavatra tenen'izay teny zany hoe le ndraisina tamin'ny le conversation tamin'ny telefona reny na marina reny na lainga na inona tsy dira fa tsy raharaiko fa le fisin'le izy le antom-pisin'le izy misy dia hoe ekeny fanjakana tsy maintsy ekeny vahoaka tsy maintsy ekeny olona rehetrarehetra fa le système politique atsika ao Madagasikara tsy maintsy misy karazan'olona ohatran'ireny atao eo fa maninona izy tinge tsy hoe fitaterana hoe sanatriny zany hoe fitateram-bahoaka taxi be ka hoe mila rabateur miantso hitanareo le taxi be rianana le taxi brosy le mandeha manao ohatra hoe mandeha makany atsimby reny ry fahasankarana dia misy le rabateur zany le miantso hoe avy ny client ohatrany hoe zany le sary hitako anatin'le fitondrana tsy voazao averiko indray tsy voazao io efa zany foana fatao hatramin'izay dia ohatrany hoe ekena foana le izy hoe saby hoe any ve ao anaty sa atsofotsika ao anatin'le système politique zay fikirantsika mafy tsy tiantsika hovaina mihitsy koa ve le hoe raha ohatra ka te hamoaka volamena dia tsy maintsy reo olona reo ve natao intermédiaire sa hoe satria mandaingitsika raha miteny fa tsisy volamena mivoaka zany misy hatramin'izay ka hatramin'izao mandaingitsika mbola mivoaka le izy za manokana na mivoaka le izy tsy problème ka raha ohatra ny hoe miverina ho an'ny firenena le vola ataotsikinina moa le volamena ataotsikinina raha tsy miverina ho an'ny firenena fa raha tsy miverina ho an'ny firenena kosa le izy fa ho an'olo mihitsy zay misy manampy eo amin'ny fanaovana anazy famoahana anazy tena mialatsiny kosa aloha fa tsy haiko hoe fa maninona tsy voatery manaiky an'izany fontsika hatramin'izay ka hatramin'izao ka ho mandrakizay ohatrany hoe lasa lavitra be ao anatina resaka politika le izy fa tsy tena hoe
le fomba fanaovana politika